Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa radio manerantan la feonifa l'antena litundrato kiazava. Ny tahotra dia fahavalo manimba zavatra betsaka. Tahotra ratsy no tiana ho resahana eto, ohatra hoe tahotra ny hijoro amin'ny fahamarinana, menatr'olona dia lasa matahotr'olona, tahotra vavan'olona dia lasa manaratra eny rano fotsiny, matahotra dia tsy samanao dingana mihitsy raha tsy misy manosika foana sy ny sisa. Nefa nemba tehanao zavatra mafy dia tavela eo. Zao anefa ny torohevitra entin'ireo efa nahita traikefa vokatra izany. Oka ny fanatanterahanao izay nofinofinao ho ambony noho ny tahotrao, ary oka ny fihetsika sy ny zavatra ataonao mba ho ambony lavitra noho izay teneninao. Aza mora resin'ny tahotra fa reseo izy, aza mijanona eo amin'ny teny ihany fa porifoy amin'ny asa izany. Feno fitiavana ny zavatra tianao antao, ny tanjona tianao hotratrarina, dia ho hitanao fa ho resiny tahotra izay manakona anao tsy hamita izany. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka ny fitiavana. Jaona 1:4 andiny 7:20. Sambatrany olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatrisika satria ilay tsito no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana. Antoko-pihira ambondina lakaloatra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatrisika satria ilay tsito no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana. Ndao arisika mba hiarady, mba hitoetra mitompodory, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana. Ndao arisika mba hiarady, mba hitoetra mitompodory, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana. Toky fanantenana, toky kio famonjena, toky ntsika rehetra, fiaina vaovao azo antoky. Ilay feony fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Miarahaba tompo dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho anao sy ny ankonana. Iaraka eto indray sika mandritra minitra vitsivitsy dia manasanao ankafy fiarahana. Na vokatra ho very bavy a, ohatra betsaka izany a. Sy betsaka fa madinika loatra ka tsisy dika ny samy a. Tô tena nadinika kely tokoa izany ry voirana. Kivy be mihitsy ahy.
asa loatra hoe inona na tongan'io ngambany tsy ambinina ka nindry beby anefa sady vokatra vaventy ery nefa niaranam-bolo zao ihany anie zay e aiza di mba miteniteny foana ary voahirana tsy ambinina hoana koa e hita zao za mino fa nisy fepetrany fambolena ovy tsy narahandriko matomotrangy zao ka za veranada ianao ve de mety masom-bolo very sa inandana miresaka amin'ny beby am'ze nataony de ho fantatrindriko ny lesoka tam'ty volo iovy madinika kely tika de zay tokoa angano atao fa hanao inony eo tsony moa aza misentosento eo ndriko fa ovy azo hoanina tsara io ny amin'ny manaraka raha ho tsara ny toromarika raha tsy aivina ny fandarantsika tamin'ny lasa de fantatra fa isan'ny volomora miakatra ny ovy satria eo amin'ny efabolana eo de efa afaka mioto vokatra amin'ny mpamboly ovy zao anefa ny tsara de tsy hoe izy mora miakatra fotsiny fa mba ho betsaka sy tsara ny vokatra ho tazana noho izany araka ny lazain'ireo teknisianina de mila ajaina ny elanelana sy ny masom-bolo volena ny idealy amin'ny elanelana de 70 cm ny elanelan'ny fototra ary 70 cm kosa ny elanelan'ny linina mitondra be amin'ny vokatra iakatra zay fa eo koa ny masom-boly zay tsy silasilahana hoe ny teknisianina teto fa mety hitondra retina be ho an'ny volo ovy zay ataontsika zay fomba zay ny tanjona de vokatra tsara sy betsaka anio de mahafaly atsika ny mandray an'Andriamatoa teknisian'ny fambolena de rarakoto manampysoa anazava zay mahasoa ndray amin'ny fambolena ovy mankasitraka anao tonga soa eto amin'ny studio an'ny feo fanantenana miaraba tompoko ndresaka mahakasika amin'ny masom-bolo tsika tamin'ny lasa somarina tsidika kely fotsiny izy tamin'izay fa mba azonao averina sy azavaina misimisy kokoa ve ny masom-bolo tena mety amin'ny fambolena ovy miarabantsika mpiaino ndray androany de resadresaka indray tsika mikasika ny masom-bolo manahoana no ilaina ambolena raha ohatra ka hoe lafo ny raikilao amin'ilay masom-bolona ovy de za manampy anao hoe aza mividy an'le ngeza be loatra ary aza mividy koa an'le kely loatra fa tsy hitondra vokatra tsara ho anao lay kely loatra satria mety eritreritra ianao hoe raha raikilao amin'le madinika kely asana ohatran'ny ankibe tanana ny aben'lay ovy satria hoe zanak'ovy ozy sika fa kosa raha ividy masom-bolona ovy tsika de jerevy tsara satria io ovy io rehefa amboly an'io tsika marieko etaona fa tsy mihinana ny zezika zay narotsakitsika mihitsy no zanak'ovy iny raha tsy efa lany tsiro lay masom-boly zay narotsakitsika ao anatin'ny tany efa any amin'ny fakany efa amorona vody lay ovy zay vao manomboka mihinana n'le zezika narotsaka ka zay mahatonga ana amin'ny teny hoe raha fa de efa kely loatra le zanak'ovy nambolentsika any dia faible ihany koa na mahia lay fototr'lay ovy ambolentsika tsy tsara ny masom-bolona ovy lehibe nefa tsy mety koa ny kely loatra de ohatraohatry ny ahoana re zany ny masom-bolona ovy tena mety amin'ny mahateknisian'ny fambolenanao raha le atoniny tsara takatakany hoe raha ohatra ny abeana atodina koa gasy eo atoniny tsara raha ohatra ny reny ny aben'ny zanak'ovy ambolentsika ary tsy manilaka hoy tsisy lana satria mitondra aretina iny ary koa iny ranon'le ovy iny mitsika vetivety satria iny ranon'le ovy iny eny lay hery mamelona n'le zanak'ovy melohan'ny fotoana anatodizany eo anatin'ny tany ka raha ritra meloa le ranon'le ovy le tsiron'le ovy de le ovy maniry mihitsiny no reraka vetrany ka hoy izy aho amitsika hoe aza manilaka ovy fa voalohany lafy ratsiny anankiray de mitondra aretina
faharoa miaritra vetivety le rano a de hitatsika hoe tsy ampy sakafo tsara kory le ovy a de efa manomboka mihinana an'le zezika. ya mazava tsara zay mahakasika ny zanak'ovy na ny masombolona ovy tokony volena fa inona indray ny fikarakarana tokony atao a rehefa mitsiry ny ovy. Rehefa ihany koa mamboly an'ilay masomboly ary tsika mamboly an'lay zanak'ovy de jerevo tsara fa rehefa namboletsika iny de afaka herinandro 2 herinandro de mivoaka lay tsiriny. Iny le tsimoka avoakan'iny a de indraindray misy tonga de folo ndray mivoaka eo. Efa hitatsika zany a ho an'le efa namboly. Ho an'le mbola tsy namboly a de misy an'izay izy tonga de misy 5 enina hatramin'ny 10 a tonga de ndray mivoaka eo. Raha azonao atao a mafoiza fotoana dia ezao esorona reny a de mba farafabetsany rea de mba atao tahony anankitelo ihany a no maniry. Inona ny anton'izay teknisianina dera? Mety heritreritra mantsy ny mpamboly hoe iny tao amin'ny marobe iny no hitondra vokatra betsaka a? Mety hitondra vokatra ihany izy a fa tahaka n'iny ihany koa no hitanao anatin'ny tany hoe marobe a fa madinika kely ihany koa no tazanao ao rehefa avy eo. De ozy amintsika hoe mafoiza fotoana de analao le sampan'le ovy a dia mba izao mba hoe 2 na 3 a farafabetsany a no tahon'ny ovy maniry. ya ifarany eto indray aloha ndresadresaka androany inona no afatrao? Raha maharaka an'izay ianao a tsara ny zezikao a efa baibony taninao a dia voarako tsara zay hoe toromarika am'le hoe masomboly tokony vidinao a de mino aho sahady a fa avokatra ovy ianao. Mankasitraka tompoko. Antoko ny vokatra ho tsara sy betsaka ny fanarahanao ireo toromarika amin'ny fambolena ovy ko manentana anao zahay apiatra izany ahasoa ny voly atao. Isaoran'Andriamatoa Rakoto Manampisoa teknisian'ny fambolena ny zara mahasoa tamintsika mpamboly sy maniry amboly. Isaorana ihany koa ianao manohitra ny miain'ny AWR. Zoanitra Srilano ny farimbona natotosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Andriamanitra ny ampahomby ny asa tsara ataontsika. Radio femo ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. merabanao ndray ny namanao ndray bovonjyarinay vo ary mirary soa ho anao mandrakariva sy ny ankonanao manaraka zao fandaharana zao ny tompony androtsaka ny fahasoavany ho an'ny tokantranonao. Mahafaly andray no iarahantsika mamaky teny zay hitatsika ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 10 ny andininy 20 sy ny manaraka. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy ireo: Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny Jiosy rehetra, de efa notoron'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy hainy teny avy aminao. Ary Petera ny ampiatrano azy andro tao. Ary no ny ampitso de nyainga Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary no ny ampitso indray de tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera de nitsena azy Kornelio ka niakohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Ty tantara ty ry Fiaino Jaina dia tantarana kapiteny tao amin'ny atokona miaramila zay atao italiana. Ity kapiteny ity dia nanana fandraisana ny fivavahana kristianina ary natahotra an'Andriamanitra sady tsara laza teo amin'ny toerana nisy azy, nanao ny fahamarinana mandrakariva
fa tsy nanapatra ny fahefana mahakapiteny azy raha araky ny zavatra mahazatra atsika. Misy tokoa matsy ny olombelona rehefa nomena fahefana dia toa manana n'zany firena andeha ampiasy zany fahefana zany, ary io de mitovy amin'ny filazany manam-pahaizany hoe ny olona tsirairay de samy manana ao anatiny ao karazana toetra manana abibina kely, zany hoe toetra manana herisetra efa ao anaty ao ka miandry fotoana zay ivoahany fotsiny. Ary ny fahefana de toy izany ihany, ny olona tsirairay avy de samy manana zay toetra kely te ampiatra ny fahefana zay ananany ao anaty ao zay. Ary tsy magaga raha toka misy ny ady maneran-tany no io resaka fahefana io, satria samy te hitondra, samy te hitantana, samy te ampiatra izany atao hoe fahefana izany eo amin'ny fiainana. Misy dia manana fifaliana sy fahatsapan-tenina manokana mihitsy ho afa-po rehefa mampiatra izany fahefana zany. Raha tsy lazatsika ohatra zany hoe ao amin'ny tokantrano ao ny fahefan'ny ray mpianakaviana ohatra na ny rem-pianakaviana eo amin'ny zanaka, ka mahatonga azy indraindray dia andratra ary hamono mihitsy aza ny zanaka zay tsy manana fahefana eo anatrehany. Eto anefa ity lehilahy ity Cornelio zay kapiteny manana atao hoe sokajina fahefana ambony raha eo amin'ny ambaratonga mpitondrana no jerena, dia nanana ny fatahorana an'Andriamanitra ka dia tsy taminy zavatra ratsy no nampiarany zany fahefana zany, ary zany natonga azy nanana laza tsara. Eto amin'ny andininy 520 efa fantany fa nisy any Petera zay nirahana ary ny anjely nampahafantatra azy an'izany, dia ampianatra azy hitondra ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviany, de novoriny ny havany sy ny tena sakaizany koa aza, sakaizany manodidina azy mba handray ity lehilahin'Andriamanitra ity. Ary raha voanitra ho izy eo amin'ny 520 dia nitsena azy Cornelio, lay lehilahy zay manam-pahefana, manana ny atao hoe ambaratonga pahefana amin'ny toerana misy azy, dia tsy niandry omena voninahitra fa tonga kosa de nitsangana ary nitsena toa ny fitsenany ny manam-pahefana ambonimbony tokoa no izy eo amin'ny raha miaramila izany. De lasa izy de inona ny nataony, nitsena azy Cornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Eo zany le hoe nitsaoka de nidera ary niarahaba amin'ny fomba manokana. Zany toejavatra zany ry mpiainy malala dia anisan'ny toejavatra anankiray tena mahavariana sy mampitolagaga tokoa, hoe ahoana ity manam-pahefana eo amin'ny lafiny ambaratonga-piainany ity no mandeha miankohoka indray, izy indray no miankohoka anatrehany Petera, manome voninahitra azy amin'ny fomba manokana. Mahatsapa izy fa zay rehetra avy amin'Andriamanitra dia manana voninahitra ambony tokoa no nilaza zay ananany amin'ny maha-olombelona. Nahatsapa izy fa matoa tonga eto reto olona zay irak'Andriamanitra dia tokony hanana haja mitovy amin'Andriamanitra. Eny tao anatin'ny androny tsy fahalalana tokoa izy, tao anatin'ny nanaovany an'izay, ary tao anatin'ny hafanampo zay nananany eo amin'ny fanompon'Andriamanitra, ko dia tsy nahalala izy ary de niankohaka. Kanefa hoy Petera amin'ny 9:20 fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Petera no namerina milaony ny toejavatra. Raha olona hafahafa angamba Petera, olona tia voninahitra, olona liam-boninahitra, dia ho tena notazoniny zany voninahitra nomena azy zany, ary tena no katsahany mafy tao am-pony ny hitehirizana izany arak'izay ela indrindra. Kanefa Petera ry mpiainy malala dia olon'Andriamanitra, ary ny olon'Andriamanitra dia tsy manaiky anitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny voninahitra olombelona.
ny olona samy olona no fampievitra hoe zaho rehefa omenina voninahitra toy izao na toy izao manana toerana malaza sy ambony dia manana n'lay fifaliana anaty sy fahasambarana fa ipetera kosa tsy nanaiky izany fa nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Mampatsiaro tantara anankiray izay efa nolalovan'i Jesosy raha teto an-tany izy izany toe-javatra izany. Fa inona moa ty fiankohofana ity, inona ity fandolehana ity, inona ity fanaovana fitsoahana amin'ny fomba manokana ity. Ndenge jerentsika ao amin'ny bokyny soratan'ny Lioka toko faefatra, bokyny Lioka toko faefatra ny andininy faenina sy ny manaraka. Rehefa nalainy devoly fanahy tany anefitra Jesosy tao aorian'ny batisany dia izao ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy faenina. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivoninahy fa efa natolotra ahy zany ka izay tiako no omeko azy. Ko raha iankohako eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao ny ankofanao ary izy rery ihany no hotompoinao. Ry mpiainy malala ny tolobatana ny devoly eto amin'ny diny faheniny eo amin'ny tapany farany, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba nivonany fa efa natolotra izany ka izay tiako no omeko azy. Mampieritreritra io teny io. Raha mahita olona anankiray zany ianao ka limboninahitra ary lina ny omena izany fitsoahana izany ka mitady mba iankofana eo anatrehany dia aoko tsarotsika fa tsy avy amin'Andriamanitra izany fa avy amin'ny devoly izay rainy zany fanapahany zany ary ty zany voninahitra zany. Hoy izy hoe zay tiako nomeko azy, zany hoe ny olona zay nomeny zany voninahitra zany ka mampiatra zany eto amin'ity tany ity dia olona tia ny devoly fatratra izy. Ianao ngamba mino aho fa rehefa nandre izany teny zany dia andositra lavitra ny olona zay mekohaka anatrehanao. Eny aoka isika tsy hitady ny ankofan'ny olona, aoka isika tsy hitady voninahitra ka anjary anambany ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny fiankofany ireny, fa na ny anjely aza dia nanday izany toe-javatra zany. Satria zavatra tsy tokony atao ety ambonin'ny tany izany, zavatra tsy tokony isy eo amin'ny tsika olona samy olona. Ndenge jerentsika ny voasoratra amin'ny Apokalipsy toko 2:20 ary ny 9:9 sy ny 5. Rehefa tonga ny anjely ny ilaza ny tondra vaovao ho an'ny jaona dia izao no voalazany, ary zao jaona no nahare sy nahita ireo zavatra ireo. Ary rehefa nahare sy nahita aho dia nekohaka hivavaka teo alohan'ny tongotr'ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Ry mpiainy malala, ny fiankohofana dia mitoro fivavahana. Ary raha ny ankohaka teo amin'ny anjely ijaonina dia nafaran'ny anjely ary nifeperany tsara, tandremo, aza manao izao. Satria ny anjely dia voary, toy ny voary rehetra no arian'Andriamanitra, ary ny voary samy voary tsy tokony ifampiankohaka. Mahagaga fa misy olona zay mbola miankohaka amina vato, misy olona miankohaka amina hazo, misy olona miankohaka amina zavatra namboariny ny olombelona ihany fa tsy mbo namboarin'Andriamanitra kory aza, ary misy olona miankohaka amin'ny olona mitovy aminy. Androany dia nanomelesona sarobidy anao ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy ankohaka, aza miankohaka anlaon'ireny zavatra zay namboarina ireny na zavatra namboarin'Andriamanitra kory aza, fa Andriamanitra irery ihany no aoka iankofantsika, Andriamanitra irery ihany no aoka ivavahantsika. Ka raha misy olona milaza aminao fa zany no fomban-drazana, mety indrindra, na izany no efa fomba tany, mety indrindra, dia aoka ianao anao hiteny anao hoe tsia, fa Andriamanitra ihany no iankofako sy ivavahako. Ingane,
izany teny izany mba ampahery anao indray ka izanao mitondra tena toy ny tena zanak'Andriamanitra ka tsy ankohaka afa-tsy amin'Andriamanitra ihany. Dia manao velomanao na manao lehibe vonjyarinay vo veloma toko. Tarika Jacqueline. Alleluia. Liberanao mandrakizay ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotra anao riray tsy to. Alleluia. Liberanao mandrakizay ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotra anao riray tsy to. Ny feonaino asandratraiany fizanino tale tampelantanana ho ampiasaina trany ampalantaniko satria anao no Andriamanitra. Alleluia. Liberanao mandrakizay ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotra anao riray tsy to. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Mandrakizay ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotra anao riray tsy to. Famendrikanao sao fideranizao satria lehibe toko ny fahasoavanao zay manam-pofonana de hiobiko hiaranandra-peo hihiraoe. Alleluia. Hideranao mandrakizay ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotra anao riray tsy to. Alleluia. Hideranao mandrakizay ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotra anao riray tsy to. Misaotra anao riray tsy to. Misaotra anao riray tsy to. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro favolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olona zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovo ny fahasalamanao. Miaraabanao manaraka tranony fandaran'ny AWR feo fanantenana. Tonga eto amin'ny fandarana rena amin'ny fahasalamako sika izao koa dia hirariana indrindra mba ahazonao soa ny fanarahana izany. Iaraha malala ny asarobidin'ny fahasalamana koa ndeha isika hivavaka mba hanasitranan Jesosy ny marary ary ho voatahiry ny fahasalamantsika.
misaotra anao zahay ray o fa mbola afaka andray ireo torolalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampiatra ireo torolalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsema lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloko izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy eo ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen. Ho salama daholo ny inao sy ny ankonanao. Mba mandehana mora fa tsy araka tsony ny dianareo Rodolphe ka mariny. Orgeria mba mivera vatana fa matavy loatra ianao no aton'izany. Iza koa zao mandeha mafy eo ka jereo any tenao raha tsy misanasana ohatran'ireny dokobavy na fariny le retsia matoko le Dolphe be ty mateony injeo arasay sady amin'izay mba sitrany ay mba mitsa ny tavy be anao io. Ny olona zany efa be ohatran'ireny indreny. Mba hainao a io fitiavako manao io ny ao ambadika zao atavezana zao aretina zerbea tena marina an'izany. Ka inona ary no ataoko fa efa mba miezaka manina sakafo hoaniko ihany anie za fa jery eo mbola zao ihany. Retsy raha omby amidy aloha ianao tena tsy mahafaty atoka mihitsy ka. Mitady an'zery mihitsy angamba ty Dolphe tika. Ataoko malala ny anarako any ianao. Moramora ihany raha zery trida ratavo mananao. Moramora ihany sao tapaka lalan-dra eo efa haiko tsara niny anaranao ka matsirafina ianaoko. Ratavo manana zery trida malalako. Mariana eo. Zao mbo antanio ihany aloha orkialatina fa izy oatra malala fomba ampienana lanja. Marina hoe zany nto ohatran'ny ampiariny de izy neniny ka enao hoe Rodolphe tena marina tokoa zany fa lasa tsaratsara biky zany kialatiny. Edre enao ve tsy lazako andao hoan'ny lalana de tonga de antaniko azy zao de zao zany mba ho ampiarinaikana fa tsy lasy ty matavy ty marina. Tena zay mihitsy ataovy aingena mihitsy fa so idirana aretina amin'ity tavy ty vo ahita angano. Andao any ana Rodolphe. Mety ola ny fahasalamana tokoa ny fioaran'ny lanja tsy araka ny tokony ho izy. Matetika dia sarotra ny manena tena kanefa ny atavezana dia azo etreretina koa hoe mety mitarika aretina ho an'ny vatana. Betsaka ny fomba atao ampianana vatana, mety hoe mifady sakafo, manao fanatanjahantena maherihery, misy ireo manatona mpitsabo mihitsy manao fitsaboana manokana. Iresaka mahakasika izay fampianana ny lanja izay indrindra ny fandaharana. Manana vahiny sika ifampitafatafantsika eto miaraka amin'ny namana Rila, omentsika azy ireo avy hatrany ny fitenena.
miaraka amintsika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ny docteur Mahaity Andria Vonimanana. Miarabanao dokotera, tafaraka amin'ny mpiaino antsika. Faly marabanao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray. Ia, inona ary ny loha hevitra masoa hoentina anio? Anio sika dia andinika loha hevitra anankiray hanatsarana ny fahasalamantsika. Ireo torohevitra 5 ampihenana lanja tsy mifady sakafo. Torohevitra ampihenana ny lanja nefa tsy mifady sakafo. Tena mahaliana be zany a. Andao ary horesana hoe inona zany e? Matetika sika no tsy misotro rano satria tsy tiany tsirony rano. Anefa ny rano no torohevitra arosoko voalohany anao mba ho fanatsarana izany fahasalamana izany. Misy tro rano bebe kokoa. Rano no torohevitra voalohany. Fa inona dokotera no asan'ny rano amin'ny fampihenana ny vatana? Natao hanampy anao amin'ny fampihenana ny lanjanao ary ahafahanao mifehy tsara kokoa ny habetsahan'ny sakafo hohaninao. Manahoana zany reny olona efa zatra misotro jus isan-karazany reny? Sa ve mety ihany reny? Azonao atao ny manova tsikelikely ny zava-pisotro toy ny soda na ny ranom-boankazo amin'ny rano. Misy hanitra natoraly amin'ny fampidirana voankazo, voasary makirana na voasary, legioma toy ny kokombra na zava-maniry manitra toy ny solila. Azonao atao mihitsy aza ny mampifangaro azy ireo. Azonao atao ny mampiditra ireo voankazo tianao ao anatin'ny rano fisotronao amin'ny tavoahangin-dranonao. Ia, inona ary ny fanentanan'ny dokotera mba hampazoto ny olona te-hena hisotro rano tsotra na le rano izay nitanisain'ny dokotera teo? Manoro hevitra anao aho hividy tavoahangy izay tianao. Ho voasarika kokoa ianao amin'izany hisotro rano ary hanampy anao izany handany rano bebe kokoa. Sosokevitra iray hafa ahafahanao misotro rano bebe kokoa dia homany mialoha ny tavoahangin-dranonao araka ny fatra tianao sotroina mandritry ny andro iray. Indraindray dia tsy ampy ny rano sotrointsika satria sahirana be sika ary tsy manam-potoana hitsangatsanganana hamenoana ny tavoahangy. Misy vokany tsara maro an'ny vatana ny rano ary ny vatantsika dia rano no mamaritra ny ankapobean'ny vatantsika. Ny fisotroana rano ampy no fahazarana voalohany tokony ataontsika zany ary izany dia tokony 500 mililitatra isaky ny 10 kilao isan'andro. Rano fa 4 litatra isaky ny lanja 10 kilao zany no tokony sotroina. Raha manao fanatanjahantena kosa dia mitombo ve zany izay fatra izay dokotera sa hoe ahoana? Rehefa manao fampiasam-batana ianao dia tokony miampy atsasa-litatra isaky ny atsasakady ny anaovanao fampiasam-batana ny rano hosotroinao. Mazava izay. Dia inona indray zany ny torohevitra manaraka mba ampihenana ny vatana tsy mifady sakafo? Amafisiko izay satria antony mety mahakamin'ny olona ampihena vatana mantsy ny mifady sakafo. Torohevitra faharoa ho fampihenana ny lanja tsy mifady sakafo dia ny fanatsaharana ny fitsaingotsaingoana. Ireny sakafo mandeha ho azy ireny nefa tsy eritreretinao akory ny finananao azy. Matetika rehefa leo ianao na reraka na tody zavatsarotra dia mety ho hitanao izy ireny ao anatin'ny vata fampangatsiahanao na armoara na tiroara. Ireny zavatra madinika ireny izay hoaninao tsy misy fitandremana. Fantaro ireo ary atsaharo ny fifidianana azy. Hanampy anao betsaka izany. Ny tsakitsaky tsy ara-pahasalamana no resahako eto fa tsy ireo sakafo mahasalama toy ny voankazo dia azonao hohanina ihany. Tsetsatsetsatsyaritra dokotera, manao ahoana ny voanjo? Ny voanjo ohatra dia matetika tsika tsy tonga saina ny fihinanana azy. Mety mahalany hatramin'ny 100 grama isika nefa taddio fa ny kaloria entin'ny 100 grama dia 900 kaloria. Azonao atao ny mihinana voanjo fa amin'ny fatra mety, izany hoe eraky ny tanana ihany 30 grama amin'ny fomba voahomana.
tsy tsaingotsaingoana zany le voanjo raha azoko tsara. Azonao atao ny mihinana an'izany fa tsy mitsaingotsaingoka. Fadio zany ny mitsaingotsaingoka mandritra ny tontolon'ny andro. Mila fitsaharana ny vavoninao mba handevonana ny sakafo hoaninao. Ny fampitsarana fitsaingotsaingoana dia iray amin'ireo fomba mora indrindra ampihenana ny lanja tsy mivady sakafo. Ya, inona indray ary ny torohevitra manaraka dokotera? Ny torohevitra fahatelo dia mampiasa lovia kely kokoa. Voalaza fa ny ati-dohantsika dia tsy manana fahafahana misafidy an'izay tokony hojerena. Ihinana ampahany kely kokoa ianao satria hitanao tao betsaka ny sakafo eo ambonin'ilay vilia kely rehefa mihinana izany ianao. Torohevitra fahaefatra dia hakatona ny lakozia. Mametra fotoana iray izay ao aorianan'izay dia tsy mahazo misakafo intsony ianao, tsy misy sakafo mahazo miditra ao am-bava intsony. Ankoatra ny hoe rano izany, tsy misy siramamy afaka miditra intsony. Inona no mety ho tanjon'izay dokotera? Ny tanjona dia mela ny taovam-pandevonan-kanina hiala sasatra. Amin'izao fotoana izao dia lava loatra ny fotoana isakafoanana ary fohy loatra ny fotoana tsy hinanana sakafo, izay midika fa mihinana be loatra isika ary tsy manana fotoana ampy handevonana sy ampiasana ny angovo avy amin'ny sakafo ny vatantsika. Raha tsy misakafo intsony 3 ora eo alohan'ny atoriana isika dia ahita fa maivamaivana kokoa isika ary ahita tory soamatsara rehefa matory. Matetika amin'ny malagasy alohan'ny atory mihitsy vao tena mihinan-kanina. Mety ho sarotsarotra ny manova an'izay fahazaran'izay Inona ny torohevitra azonao omena mahakasika an'izay dokotera? Raha toa sarotra aminao izany dia ataovy tsikelikely ilay izy. Toy ny fanajanonana 30 minitra mialohan'ny atory andro vitsivitsy. Avy eo ampitomboinao atindray alohan'ny atory mijanona amin'ny sakafo farany ary hitanao fa mora aminao ny anaraka izay atindiny 3 ny fara misakafo alohan'ny atory. Dia raha ohatra ianao zany atory amin'ny 7 alina dia amin'ny 9:00 ianao no farany misakafo. Raha miara-mipetraka amin'ny fianakavianao ianao dia entano ny fianakavianao hihinana miaraka nareo amin'ny hariva. Ho mora kokoa aminao no hampiditra ny fanapahan-kevitra io rehefa miaraka amin'ny fianakavianao ianao manapa-kevitra. Tadio fa ny atintsika dia anisan'ny taova manadio ary manomboka miasa ny aty manomboka amin'ny 2 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina. Noho izany raha sendra mifoy ianao amin'ny alina dia aza mihinan-kanina intsony, misy trorany fotsiny raha mangetaheta ianao. Eny ary, hiditra amin'ny torohevitra fahadimy sady tsika. Inona moa izay torohevitra fahadimy izay dokotera? Ampiasao ny teknika fihodinan'ny macronutriments. Ya, azonao hazavaina bebe kokoa ve izay? Ireo macronutriments dia ny glucide, ny protéine ary ny lipide. Tsy voatery hitovy tanteraka ny fihinananao isan'andro. Amin'ny andro sasany dia tsy noana kokoa noho ny hafa isika, fa amin'ny andro sasany dia mandory kaloria bebe kokoa noho ny hafa isika satria manao fanatanjahantena na miasa bebe kokoa. Azonao atao ohatra amin'ny andro manao fanatanjahantena mafy ianao ny manomana glucide izay sarodevonina kokoa nefa tsara ho an'ny vatana toy ny vomanga, ny quinoa, ny pâte complète, ny pain complet. Rehefa mihinana glucide betsaka kokoa ianao amin'ny andro io dia ahenao sakafo be menaka na matavy. Rehefa tsy manao fanatanjahantena ianao dia feranao ireo glucide ireo. Tsy mihinana sakafo misy tavolo mihitsy ianao amin'izay fotoana izay ary betsaka kokoa ny protéine hoaninao sy ny légumes ary ny sakafo misy tavy tsara toy ny zavoka, ny huile d'olive, ny voanjo sy ny sisa. Afaka mihinana parsikla ihany koa ianao. Mihinana mandritry ny andro 2 misesy glucide sarotra kokoa toy ny resako teo aloha teo ireo sy ny protéine mahi ary avy eo ny andro 2 manaraka ahena ny glucide fa mihinana protéine bebe kokoa ary lipide bebe kokoa ary avy eo 2 na 3 andro ny sakafo voalanjalanja amin'ny sakafo rehetra araky ny fatra mety. Amin'izay
dia tsy mahatsapa-tena ho tena mifady sakafo ianao ary mba tsy horotinina fotsiny ny finanana sakafo eo aminao a fa ahazo fafinaretana ianao a amin'ny finanana sakafo mahasalama. Mankasitraka indrindra dokotera. Zava-dehibe tokoa izay indresahana tamintsika izay vaolana ho an'ireo maniry te hiendanja kanefa tsy mifady sakafo. Torohevitra 10 monja izy teo a, andao averintsika kely mba ho hay tsara e. Ny fisotroana rano tsotra ka fa 4 litatra isaky ny lanja 10 kilao. Zany hoe raha 20 kilao zany le olona dia atsasa litatra no rano tokony hosotrony. Eo koa ny tsy fitsakotsakoana tsy miato. Fantatsika tsara fa mampitombo lanja ny tsaingotsaingoka ka tsy tsara zany a ny mitsakotsako tsy miato. Ny fahatelo a dia atao kelikely kokoa ny lovia fihinanana. Ahena zany. Ny manaraka tsy mihinana nelanelam-potoana afa-tsy rano. Ary ny fahadimy farany dia mihinana sakafo voalanjalanja arakaraky ny asa tao. Manentana anao ary anao fampiarane mba hasalama amin'ny vatana. Isaorana indrindra dokotera Mahaity Andria Vonimanana nizarany mahasoa ny fahasalamana ho an'ny malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Ifaraneto ny fandaharana renan'ny fahasalamako, Zoanitra sy Rilano ny farimbona na totosa izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Petera voalohany 4:7 no ifampairezantsika sy fanaovantsika mandrapitafa manao hoe: fa atomitra ny farany zavatra rehetra ko endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Radio Adventiste Maneran-tany, lay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventiste Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity an'ity, manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Tombotsoa lehibe zany hoe mianatra, mandinika, mamakafaka ny tenin'Andriamanitra zany. Kanefa mbola zava-dehibe mihoatra an'izany ny mankatoa mampihatra. Zay eninao eto dia ankatoavy. Zay eninao eto dia tanterao. Ao anatin'ilay lohateny lehibe moa sika zany a momba n'le hoe ny fanontana farany ataon'ny Satana. Fa amin'ity an'ity sika dia hijery ny fizaran-dohateny kely, manao hoe fahasoavana hoentina mankatoa. Andao aloha sika hivavaka. Ry raina izay ny an-danitro, misaotra fa mbola nomenao tombonandro zay afaka miona indray eto amin'ity fandiniana sy famakafakana ny teninao ity. Tena zava-dehibe zany. Kanefa omeo hery zay mba entina ankatoavana izany, ampiarana izany eo amin'ny fiainanay. Mamela ny heloka mamindrafo aminay satria hatramin'izay zay dia tsy nahafantatra ay Satana ty tena mpamitaka gaigla. Ary maro no voafitany amin'izao fotoan'izao. Tia no hoany amin'ny elo reny olona reny. Kanefa ianao mbola mandefa ny afatra feno famindrapo aminay tsirairay avy. Dia oka mba mifananao ny ampiteny anay, ampiaino anay, ary andrakitra ny teny ao anatin'ny fonay sy ny sainay, mba ho tena zava misy marina ny fiainanay zany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Efa enitsika matetika ilay Efesianina 2:9.
fa fahasoavana no amjena anareo. Fahasoavana no amjena anareo. De betsaka no voafitaka, betsaka no fitany satana fa hoe tsy mila mitandrina didin'Andriamanitra intsony fa efa ampy ny finoanan' Jesosy. Tsy fehezin-dalàna intsony ny kristianina fa ampy rehefa mino. Zany ve ny tena marina? Kanefa rehefa vahavahana zany finoana lazainy zany de misy teny anankiray ao mankato. Ny olona nino zany rehefa jerenao fakafakainao de ninao anaty baiboly de nankato avokoa izy ireny, fa tsy hoe nino fotsiny de any fa ho any fotsiny, tsy izay. Ny olona tena pino marina zany de mankato, ary zay ny tsy ananan'ny satana. Satana ngeka mino an'Andriamanitra fa saingy tsy mankato an'Andriamanitra izy. Tsy mety aminy zany hoe ankato ny didin'Andriamanitra na ny lalàn'Andriamanitra zany. Ary maro amin'ny kristianina ankehitriny manana an'izay finoany satana zay. Finoany demonia hoy ny Timoty. Finoany demonia zany hoe mino an'Andriamanitra izy, malala an'Andriamanitra izy, matoky an'Andriamanitra izy fa tsy mahakato an'Andriamanitra izy. Tandremo zay finoany demonia zay. Aza manahaka azy, manahafa an' Jesosy, manahafa n'ireo mpaminan'Andriamanitra marina voalaza anaty baiboly, fa nankato ny lalàn'Andriamanitra avokoa ireo. Ilay vehivavy ny akanjo volomparasy jaky mitaingina ilay bibidimy volonjaky de nampisotro ny kapoaka ny feno divay ka natonga an'izao tontolo zao mamy ny fampianaran-diso ny Babilôna. Manao fanamarina toy izao i Ellen White, ilay mpanoratra kristianina zany, raha miresaka ny amin'ny divay ny Babilôna izy. Toy izao no fanambarany ao amin'ilay bokyny anankiray Review and Herald tamin'ny 9 Desambra 2019. Inona moa zany divay zany? Ireo fampianaran-disony nomeny zao tontolo zao osolo ny sabata ny didy faefatra ny sabata sandoka. Ary navery ny lainga nambarany satana tamin'ny Eva tao Edena de tsy fahafatesany fanahy zany. Ireo zavatra anankiroa ireo zany no voalazan'io anabavy io. Ny sabata sandoka ny alady zany nasolo ny sabatan'i Jehova. Ary manarak' zany ny filazana fa misy fanahy tsy mety maty. Ireo no fampianaran-diso ny Babilôna tafiditra hatrany anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary ny fiangonana izay mino an'ireo de andefasan'Andriamanitra hafatra amin'ny Apokalipsy 7:7 Apokalipsy 7:7 toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ota aminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa niteka tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa natsiaro ny ratsy nataony. Zay le antso ataon'Andriamanitra ho an'ireo vahoaka maro zay mbola ao anatin'ny fikambanana ara-pivavahana lavo. Mino fa ny alady indreny nasolony ny sabata. Mino fa misy ny fanahy tsy mety maty aoriana amin'ny fahafatesana ka efa any an-danitra sady ny tsara. Ary eo amin'ny elo ny ratsy fanahy. Fampianaran-diso ny Babilôna zany miala tao araka ny efa hitantsika. Saingy ilaintsika ny amerimberina azy. De betsaka amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra ao anatin'ny fikambanana ara-pivavahana manao marimaritra iraisana momba amin'ny fampianaran'ny baiboly. Tsy taka ny famarinan'ny soratra masina, mivantana sy mazava nefa ny antson'Andriamanitra. Ahoana hoy le antso? Miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Miantso mihitsy Andriamanitra eto ry oloko miala aminy mba tsy ombona anareo ho taminy. Raha matsiaro teny ianao, mahatsapy ianao fa olon'Andriamanitra, de tadidio aminao zany antso zany no mety fandroany. Ialao zany fampianaran-diso zany mivoato fa ianao ne ka horingana miaraka amin'ny satanao Ny Jaona 1:7 de miteny fa ny ota no fandikanany lalàna, zay manota de mandika lalàna.
ny baiboly zany dia mamaritra tsara fa ny ota de fandikana ny lalàna rehefa mandika ny lalàna ianao de manoty izay ny any fomba ahafahany tsirairay mankatony lalàn'andriamanitra de ny finoana ny herin'ny Kristy rery ihany. Kristy tsy le maty fa Kristy efa velona. Olombelona malemy sohosa angesika io mpanota mangozozo. Rehefa manaiky an Kristy amin'ny alalan'ny finoana isika de manao fanavotana ho an'ny lasantsika ny fahasoavany ary manome hery antsika izy ho an'ny ankehitrinintsika. Manome antsika fahasoavana sy maha-apôstôly atonga fanekena. Zay mivoalazan'ny Romanina 9:15. Ny antson'ny lanitra zany ho an'ny vahoakany ao amin'ireo fiangonana tsy manaja ary tsy mankatony lalàn'Andriamanitra indrindra ny sabata dia ny hoe mivoavo tao raha tsy tianao no ringana fa ho avy ny fandringanan'Andriamanitra. Ivoaka amin'ny alalan'ny finoana nefa. Ahoana zany hoe amin'ny alalan'ny finoana? Efa nazavaintsika fa rehefa hoe minanao de mankatò amin'ny alalan'ny fankatoavanao. Miantso ny olona rehetra zay miandry an' Jesosy any amin'ireo fiangonana mitandrina sabata ihany koa izy mba hafoy izay mety hoezaka feno fitiavan-tena ataon'olombelona. Fa iaina kosa araka an'Andriamanitra no ny finoana sy ny fahasoavan'i Jesosy izay manafaka antsika amin'ny fahamelon'ny faotana sy ny fanapana. Ary tahaka ny fahatokian'ny Israely tamin'ny lalàna izay fijoroana vaovolombelona mahery vaika teto amin'izao tontolo zao, ny fahatokiantsika koa de mety ho fijoroana ho vaovolombelona mieziniezina ary anampy amin'ny fitarianany olona ivoaka avy eo Babilona. Ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, tianao ve ny tsy ho aringana? Tianao ve no anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra? Miantso anao izy. Vonina hanome anao ny fahasoavana izy hoentinao mankatò. Ko amin'ity an'ity ary mbola isalasala ve anao? Sa efa mba maniry te hiditra ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra tsy ho aringana rehefa ho avy le fotoana loza be rehefa ho avy Jesosy? Miantso anao ary Jesosy amin'ity an'ity. Mivoatao miala aminy anareo ro oloko mba tsy hombonanao ho taminy ary mba tsy hisy azo anao ny loza manjo azy. Atreo indray fiarako aminao amin'ity an'ity. Enganeka ho raisintsika zay afa-pitiavana avy amin'Andriamanitra zay. De atreo indray ny fiarahantsika amin'ity an'ity. Mametraka ny mandra-piona ny namanao ry Sara Andrenjatovo kanefa melohan'izay de alao sika ivavaka. Rainay izay ny an-danitro misaotra amin'ny fanomezanao anay izay lesona izay. Mamindrafo, mamelany eloka, okanao mba tsy jery ny lasanay. Ampafantaro anay ny lalanay, tsara sa ratsy ny andehananay. Ny tongotray ve de mijoro eo amin'ny nandehanany tongotrao sa tsia? Miankohoka amin'ny Babilôna ve zay sa tsia? Raha eo te andova fiainana mandrakizay zay. Tsy tianay no ringana hiaraka amin'ny Babilôna. Tsy tianay no potika hiaraka amin'ny Satana. Halanay no lasa lavenona hiaraka amin'ny devoly. Koa meteza anao hanome anay hery, hanome anay an'le fahasoavana hoentinay mankatò. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.